maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Luka toko 2:20 andininy 9 hatramin'ny 12:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo, nazovina manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaa ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovina ho anao teny hanohitra ny zanak'olona, dia azo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina, dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary mitondra anareo ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy, dia aza manaza hiavalinareo na izay ho lazainareo. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany, izay mety ho lazainareo. Amen. Ray masino, manamasinana ihany fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola tonona amintsika indray ny havana ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fanahin'ny tompo hiasa ao anatintsika, iombonantsika fahalalana amin'ny hevitry ny soratra masina izay natolotra antsika amin'ity anio ity. Luka 2:20 andininy 9 hatramin'ny 12:20. Miasa ao amino ny fanahy masina. Nisy kristiana anankiray nantsona hiatrika famitorana, satria nahoana moa? Nitory ny filazantsara nanambara any Kristy sy ny famonjeny tany amin'ny toerana norarana tsy hanatanterahana an'izany izy. Rehefa niatrika ny manam-pahefana izy, tena angovotra. Inona ary no lazaiko? Za koa ohatra ny adaladalany, inona nitoriako an'i Jesosy tany amin'ny toerana iny? Nangovotra izy dia nangovotra, fa tsarony tao an-tsainy tao. Ilay soratra masina, Luka 2:20 andininy 12:20, fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Tena azo hery izy noho ny fahatsiarovany io andininy soratra masina io, Luka 2:20 andininy 12:20. Niatrika ny famitorana izy, dia gaga no hoe ary toa afaka namaly tsara. Ny manodidina nanotrina azy koa dia gaga toy izany. Tena tsy nampoizin'ny olona hanakavaly malona ny famitorana sy ny fiampangana azy izy. Tena manana fiampangana satria nandika ny lalàna izy, ary tokony ho elohiny, fa nahajoro izy nanazava. Tantara momba izany ry havana no entiny karatra mofinaina manoloana antsika ankehitriny. Ary izay andininy manan-danja dia averina indray. Ny Luka 2:20 andininy 12:20, ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Foto-kevitra voalohany izay entintsika miaina dia ny hoe mampaherin'ny mino hijoro ho vavolombelon'i Kristy ny fanahy masina. Mampaherin'ny mino hijoro ho vavolombelon'i Kristy ny fanahy masina. Eo amin'ny andininy 9 hatrany amin'ny 10 dia ambaran'ny soratra masina ny hoe raha manaiky any Jesosy eny atrehan'ny olona dia ekeny eo atrehan'ny anjely ny Andriamanitra izay any an-danitra. Raha tsy kosa dia ho laviny. Ny soratra masina amin'ny Korintianina 1:12 raha vakianareo anoloananareo any, dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy, koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Miasa ao anatintsika pino ny fanahy masina ary manampy antsika hijoro ho vavolombelona, anaiky an'i Kristy eo anatrehan'ny olona. Manampy ny tsy mbola mino koa ny fanahy masina
araka ny voalazan'ny Korintianina voalohany toko 12 andinin'ny 7 azahoana mandroso mandray fanapaha-kevitra fa Jesosy ny tompo. Tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Asa ny fanahy masina ny mampanaiky ny olona fa Jesosy no tompo. Tsy mora riavana ny hoe manaiky ny Kristy eo anatrehan'ny olona. Misy tahotra hoesoina. Na koa dia heritry ny pastera be. Tahotra ho veritoerana. Tahotra ho lavin'ny olona. Tahotra tsy hay amaly. Fa izao ny fanahy masina miasa ao amin'ino dia manome hery fahasahiana mba hijoro ho vavolombelona hanambara fa Jesosy no tompo. Amin'izao fotoana iarahantsika mian'izao dia maro ny kristianina mangina. Ary atao hoe raha miady aza dia mitafy ny hodi-biby, mitafy ny hoditry ny ambodia anafenana ny maha-kristianina. Menatra ny maha-kristianina azy ny mpino ankehitriny fa misy koa olona sa mijoro marina miaina ny filazantsara. Misy olona matahotra ny hevitry ny olona. Raha hijoro azy ao dia ahoana hoy ny olona. Raha hiteny azy ao dia ahoana hoy ny manodidina. Izany no tonga dia ao an-tsaina. Dia mikombona eo ny vava dia ampirimina ny karatra-pandray. Ampirimina ny maha-kristianina. Rehefa miasa ao anatsika riavana ny fanahy masina dia tsy matahotra tokoa isika fa manjaka ny herin'Andriamanitra. Aoka tsy ho menatra ny finoantsika isika. Hitantsika ny amin'ny fiarahamonina eny fa misy tsy menatra ny finoany. Manao ny akanjo anamariana ny mahampino azy ireny. Manao ny karazan-tsatroka anamariana ny mahampino azy ireny. Tany aloha teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, ny mpitondra fivavahana amin'ny fiangonana rahavavitsika dia mandeha ny andalana rehetreny manao ny rebareban'akanjo ny mpitondra fivavahana. Fa taty aoriana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy misy hanavahana azy ireny amin'ny olona tsotra. Dia gaga renao no hoe ary toa manao jean izy. Gaga ianao hoe aive mpitondra fivavahana izy e. Ny any manao ny fanamiana mampanompon'Andriamanitra azy dia izy zao masera mandeha ny andalana eny. Tsy menatra mijoro izy. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, azafenina ny maha-kristianina antsika. Amin'ny teny ataonao, amin'ny asa tanterahanao, naiza ianao dia ekeo fa Kristy no ao anatinao ary ny fanahy masina manampy anao mba hijoro iseho amin'ny maha-kristianina anao. Foto-kevitra faharoa dia ny hoe mampianatra sy mitarika ny mino hiteny ny fanahy masina. Io ilay andininy 112 indrindra ny 212. Aza manaza avalinareo fa ny fanahy masina no ampianatra anareo. Izany akory tsy midika hoe hitory-teny ny olona anankiray, tsy mila manao fikarohana. Fanahy masina ampiteneno aho. Izany akory tsy milaza hoe tsy mila mianatra baiboly tsony isika, na tsy mila mandinika lalina ny hevitr'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Tsia. Izany dia manao hoe raha sendra atolotra ianao ho tsaraina no fijoroanao ho vavolombelon'ny tompo, aza manahy ny amin'ny fotoan-tsarotra izay diavinao. Aka tsy ho feno tahotra isika no hoe iny fahadinina, nahoana ianao ny tsy mba manao ny fanaonay. Aoka tsy ho menatra isika raha hamaly ny fanontaniana hoe nahoana ianao ny tsy mba miazakazaka miaraka aminay rehefa zoma hariva, rehefa sabotsy hariva, rehefa lahady hariva, fa inona mihitsy ianao. Aoka ny tenintsika ho mamisira ho ny feno fahasoavana hoy ny soratra masina. Ny fanahy masina no ampatsiaro anao ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina miasa ao anatsika no hampahafantatra anao inona no lazainao
amin'ireo mety manenjika, amin'ireo mety maneso, amin'ireo mety manaraby, manoro izay tokony holazaina izy. Maro riavana ny olona very hevitra. Misy sika ray aman-dreny tsy mahalala izay holazaina amin'ny zanantsika intsony satria tafahoatra ny fahafahantsika miteny, ny fahafahana manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahafahana manao zavatra tsy mahitsy, dia inona ary no holazaiko amin'izany? Ahoana indray ny fomba hitenenana n'ity zaza ity, ity zanako ity? Efa betsaka izay nitenen'izay fa miakatra fotsiny any amin'ny plafond, midona amin'ny sofiny fotsiny, dia tsy mahita holazaina intsony isika. Eo no ahatsiaroviny Lioka 2:12-20, fanahy masina miasa mampianatra antsika izay tokony holazaintsika. Misy kristianina sendra fanontaniana sarotra dia tsy mahita ambara. Hoe nahoana ianao no mino an'i Kristy dia ho tonga hatraiza ny fivavahanao? Ny tompo no hiasa amin'ny fanahy masina, angatao ny fanahy masina dia hitanao hoe inona ary no havaly ny amin'izany. Rehefa ny fanahy masina no miasa riavana dia mahazo ny fahendrena avy any ambony isika. Misy teny mahasoa aloka ny vavantsika, misy teny manasitrana aloka ny vavantsika. Ny vava isan'andro mba ho tarihan'ny fanahy masina dia hitanao hoe ajoro ho vavolombelon'ny tompo amin'ny fanekena azy amin'izay atao sy lazaina isika. Mivavaha angataka ny fanahy masina mba hiasa dia hitanao hoe tsy hitady zavatra lavitra ianao fa omen'ny tompo eo am-bavanao, eo amin'ny lelanao izay tokony holazaina, eo amin'ny faneraseranao amin'ny mpiarabelona. Mety misy tahotra ao am-ponao, tahotra hijoro, tahotra hiteny, fa indro ny fanahy masina omen'ny tompo hiasa ao anatinao indray amin'ity tontolo andro ity. Amen. Hivavaka isika riavana. Tompo, ataonay ahoana ny tsy hisaotra anao satria manome anay hery ao anatin'izay mety fisalasalana ianao, manala ny tahotra ho an'ny kanosy ianao. Misaotra fa miasa ny fanahy masina, ahafanay manaiky fa Jesoa no tompo, ary tsy eo mivavanay sy tononay am-pomangina ihany izany, fa mampahery anay ny fanahy masina, ahafanay manaiky anao Jesoa eo anatrehan'ny olona manodidina anay. Ho amin'ny teny aloka ny vavanay, amin'izay asa ilofosanay andavanandro tompo, ataovy miseho fa efa nanaiky anao izahay. Misaotra ny amin'ny teninao manambara fa raha tojiny sarotra izahay ka adinina ny amin'ny finoanay, dia hiasa ny fanahinao masina, ametraka ny teny eo am-bavanay ary hampijoro anay hilaza ny fahamarinana rehetra. Tompo, matoky anao ary izahay raha hiala eto amin'izao toerana izao indray, hiatrika ny andavanandrom-piainanay amin'izay rehetra atao na asa na fianarana na inona na inona. Amin'izany Andriamanitra dia momba anay, ataovy mpandresy ny fisalasalana sy ny tahotra izahay, ary hijoro mandrakariva hanambara ny hatsaranao sy ny fahalehibiazanao. Ianao ombanay amin'ny fandaharam-potoananay tsirairay, ary hitahanay amin'ny ezaka rehetra ataonay Tompo, mba ho kristianina miorina tsara amin'ny finoana, mahavokatra be, mahavokatra tsara, mahavokatra maharitra izahay. Ianao omba ny ankonanay, izy ireny hitanao efa eny an-dalana monjy ny asany andavanandro, hitanao mbola ao an-trano mikarakara sy mikononkonona, hitanao koa ny fiainanay isan'ankonana. Ao anaty rindrina efatra ny tokantranonay tsy misy miafin'Andriamanitra, vangio amin'ny fiadananao ny tsirairay sy ny ankonanay. Ary naizanaiza koa misy azy ireny, lavitra anay, any amin'ny faritany na any ampitan-dranomasina izy ireny, dia ianao no hijery azy, ataovy eo ambanomasonao ny fiainany manontolo. Hiasa ao amin'ny fanahy masina izy, mba hajoro kristianina trano eny am-pielezana any. Misaotra anao ny amin'ny fijerenao
ireo tratry ny tsy fahasalamana. Misy aminay tafombona ao anatin'izao fiaraha-mivavaka izao, misy ankonanay, zanaka na vady, misy mpiaramonina aminay, misy tsy fantatray akory azy fa tena maraintaina eny an-dalambe, any amin'ny toeram-pitsaboana, any an-tokantrano. Ho azy ireny ny fanasitranana avy aminao, ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy ilay niaritra dia kapoka. Ho an'ny manamanjona mo malala koany, ny fampilonana feno avy amin'ny fanahy masina, ka ny fanahinao masina hiasa dia ampitoetra ny faherezana ao amin'ny tsirairay, ny fanantenana ao amin'ny Kristy efa nandresy ny fahafatesana. Fa hevery Tompo ny mombanay sy ny olana mety mitambesatra aminay. Ianao mahalala ny fahasairanan-tsaina manjo ny malagasy, manjo ireo mpitarika raha-piaramonina, mivavaka izahay ho an'ny mpitondra anay isan'ambaratonga. Mivavaka izahay ho an'ny mpiray firenena aminay isam-batalona manomboka mikelika hatramin'ny lehibe indrindra. Eto amin'ity firenena ity no tonondray ny fiadananao ary miasay ianao amin'ny fanahy masina. Amin'izao fotoana izao dia misy androm-panjakana mivory izay andrafitra lalàna. Misy androm-panjakana mivory izay manaraka akaiky ny fiainam-pirenena. Tompo, hamangy izany toeram-pivoriana izany ianao ary hanome fahindrena ireo solombavam-bahoaka manatanteraka ny fivoriany. Ho tsarovanao ny fiangonana amin'indra fonao lehibe amin'izao volana manodidina ny andro niakana sy ny pentekosta izao. Ireo fanomanana rehetra momba ny asan'ny fiangonana toy ny fandraisana ho mpandray fanasan'ny tompo, ny fanamasinana, fanambadiana, ireo afa-ko amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fijoroana ho vavolombelonao eny amin'ny fiarahamonina, ny asa sosialy samihafa, tanterahany fiangonanao manerana ny tany, naizanaiza Tompo, dia ambino ka ataovy mahery ao anatin'izany ny fanahinao masina. Jesoa, misy tiana iangatahana, tsy takatry ny saina ary tsy voatanisa, misy koa manery ny tsirairay tonga mivavaka eto ankehitriny, dia ianao no hiain'ny vavaka am-pomangina tonononay eo anatrehanao. Tompo, araka ny teninao teo koa dia tianay ny mametraka eo am-pelantananao ireo miatrika famotorana momba ny raharaha ara-pitsarana, ireo miatrika ny fitsarana, ireo voazona any am-ponja. Mivavaka ho amin'ny mpisehatra rehetra momba izany izahay mba hanjainan'izy ireny eo ambany herinao tsy toa sy ny rariny ary ny hitsiny. Atambatray ny vavakai amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano izay toloana sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fanantenanany amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.